eo amin'ny fiaramiasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny kosa dia no mafisina tamin'ny alalan'ny fionana teo amin'ny délégation sinoa sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny fanamafisana ny fiaramiasa ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa. Zo jerentsika ary ny andindiny. Fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny lafiny rehetra io no votoanton'ny resaka ny fanaovan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny délégation sinoa izay nahitana an'Andriamatoa Liu Gujin solitena manokana mikasika ny fampirarana eo amin'ny firenena afrikana sy ny firenena sinoa sy ny masoivo sinoa monina sy miasteto amintsika dia Andriamatoa Yang Min tolakandreo teny amin'ny lampam-panjakana teny Iavoloha. Ity délégation sinoa ity izay mbola nanamafy noho ny fahatsapan'ny fireneny fa efa maro toerana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao no nandrisika azy ireo andalo eto Madagasikara. Efa tamin'ny 1 Mey lasa teo tokoa mantsy izy ity no efa teto amintsika ka anjery ny zava-misy amin'ny lafiny maro toy ny eo amin'ny ara toe-karena.